Une femme de quadragénaire a été victime de sorcellerie dans sa ville natale aux Comores suite à l'infidélité de son mari. D'après ses dires, son sexe a rétréci et est devenu comme celui d'un enfant de 5 ans. De plus, elle n'avait plus ni désir ni orgasme. Elle ne pouvait plus sentir quoi que ce soit. Je suis devenue une mort vivante et j'ai porté ce mal pendant 8 ans, selon ses explications. C'est alors qu'elle a entendu parler de la tradi-praticienne malgache nommée Maria. Celle-ci a affirmé qu'elle peut la guérir. Après une semaine de cure, son corps et ses sens ont retrouvé son état normal et prêt à rentrer dans son pays. Natao moa ny fikarakarana anazy ihany koa dia tsika miteny zao ohatrany hoe nivirina tanteraka ny lafiny maha-olombelona anazy satria taloha izy na dia hoe tsapana tsy mizavatra voarainy vatany tsy mizavatra heniny nefa amin'izao fotoana zao izy ohatrany hoe miverina amin'ny vatany normal salamina olombelona tanteraka ny vatany io madama io tsika miteny zao any amin'ny firenena hafa izy nefa tonga eto izy mitady satria tsy matoky tsony ny olona any aminazy any satria be da be loatra zany any akasiparana ao safeny ny olona any amin'le toerana zany mahay manimba fa tsy mahay mamelona. Fa no fikarakarana zay nataoko ato rangatana ihany koa mireo razana rehetrarehetra zay miara-mipetraka amin'ny vatantenako ho ihany koa reo razana musulman rehetrarehetra zay manaraka ny vatantenako satria olona musulmane le madama miaraka taminahy nanampy anahy tamin'ny fomba fikarakarako anazy fa tena teneniko hoe taloha fa anaty 7 taona le madama no hoe nijaly tanaty izay zavatra zay fa herinandro fotsiny nomeko anazy herinandro nampitsangana le amazy. Na izy faly tonga teto izy tena faly satria ohatrany hoe tsy nieritreretiny hoe nivoavaha zany zay zavatra zay satria zay zany tena fototra lehibe amintsika miteny zao hoe korotana lehibe ao amin'ny tokantrano misy anazy fa mivaha izy zany zany tena io zany ninina zany le problème hoe aretina miseho aminao na hoe tokony hoe miara-miasa zany atao hoe nany amin'ny dokotera zao ny aretina an'io na hoe aretina zany ka hoe raha vao tonga eto aminahy eto izy zany raha mifanarabitana aminahy olo io tsy maintsy sitrana zany na lana vavy na resaka zazakely io zay tonga aminahy eto ka hoe manana ny atao hoe tsy fahasalamana tsy maintsy ohatrany hoe mbola voavaha foana izy loatra manana tanteraka ny hoe anjara toerany lehibe natao fitsaboana ny enti-paharazana satria voalohany hoe ny razam-bentsika no nikolokolo azy sy nanao azy hatramin'izay fa mbola lovaitsika izy hatramin'izao misy zao zany afaka mihitsy ny mandeha io arakaraka amin'le olona misy moa miteny hoe zao ariana misy ny olona miara-miasa afaka mifanampy satria araky ny resany sasany hoe mila tonga tianao madama Maria fa zay ty mitady anao de maro ny olona hitady anao fa mitongava aty fa le olona misy tsy afaka manana fahafahana tonga manatona direct eto amin'ny toerana ohatra ny any amin'ny province na atao hoe ny any amin'ny ambanivolo de tsy mampaninina anahy manao an'izay hoe rehefa hoe mitady anahy nareo jiro fotsiny ohatra ny toerana misy anahy tokony hametrahana reo anahy raha vao tonga ny fotsiny de afaka miara-miasa tsika ety amin'ny vavahady gendarme fort du Chêne moa zany tena place misy anahy miano amin'ny vavahady ny gendarme eo nareo ny miantso anahy de tsy maintsy mahita ny toerana misy anahy ny laharana tokony afahanareo zany manifandray amiko raha o miertel zany atao 33 14 564 10 raha ohatra ka ao amin'ny telma 034 89 876 07 raha ohatra ka ao amin'ny orange indray 032 77 741 48 miasa isan'andro madame Maria ary tonga eto aminahy eto tsy mila maka rendez-vous fa na mifirina areo rehefa tonga miantso tsy maintsy raisiko